Tompolasy tovovavy anterina ny araba izay efa naroso ny namana mendrika razafindratsima tao anatin'ny fambalarana vaovao teo ary tonga soa isika rehetra tao anatin'ny fandarana l'invité du jour izay maroso any tokantrantsika ao amin'ny ity alina ity manoloana ny fiazakazany ny toedrara izay nisy teto amin'ny tanàna Antananarivo ny sabotsy lasa teo nasaintsika manokana ao amin'ny ity alina ity Ramatoa Clémence Raharnirina izay mpanolotsaina municipaly eo anivony commune Antananarivo Renivohitra no sady filohan'ny fikambanan'ny taxi Antananarivo Renivohitra raha teo miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano. Madagasikara dia faly miarahaba ireo mpanaraka tsy tapaka ny fandarana l'invité du jour eto amin'ny Real TV amin'ny ity alina ity hitako ianao Gasikara mandray amin'ny fomba feno fanajana fa tsy hoe akory tsy manaja amin'ny mpijery raha manao an'izao tenue aok'izao fa tiako aseho amin'ny mpijery antsika fa zao ny tena tenue an'i Clémence zao à l'aise tsara ao anatin'izao tenue zao dia ampanajana tanteraka no erabako ny mpanaraka ny fandarana eto amin'ny l'invité du jour amin'ny alina ity dia manasantsika tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Mankasitraka Clémence nanaiky nasainy ny fandarana ho amin'izao aly zao ny vahoaka malagasy indrindra fa nivoaka Antananarivo moa no miandrandra ny mety ho fanakevitra ao amin'ity alina ity mifandraiky amin'ny tranga izay nisy ny sabotsy lasa teo antony tena nanasako anao aloha ho amin'izao aly zao mazava ho azy fa ny Real TV Madagasikara ny fandarana l'invité du jour dia mivoy hatrany an'izay ataontsika hoe foto-kevitra tsy mitanila ary mandray ny antokon'olona rehetra ny frian-kevitra rehetra ihany koa arariny loatra raha toa ka mampiakatra anareo izahay efa misy ihany faneo-kevitra izay noentiny be ny tanàna teto amin'ny fahitalavitra mbola misy ihany koa ireo tompona raikitra eo anivon'ny commune manam-paniriana ihany koa asaintsika eto amin'ny fandarana zany rehetra zany no antony tsy maintsy ampidirantsika ity ampiandohana nasantsika ampiavana ihany koa an'ireo avatsika izay meno amin'ny alalan'ny onjam-peo ny Real 94 FM ao amin'izao alina izao tsy diso anjara isika izay mijery manjo ny fandarana amin'ny alalan'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara na any amin'ny faritany ianao na any ampitan-dranomasina dia arabaina manokana ho amin'ity alina ity Ramatoa Clémence Raharnirina tsy soviana maro intsony ngamba ndrany makasika anao fa milohany tena hoe iresantsika aloha anatin'ny adevitra tsara ihany ngamba ny mametrapetraka manoloana ny zavatra misy raha tena zoitsika ny tantara Ramatoa Clémence Raharnirina manoloana ny andeha ataoko hoe fifanandrananao sy ny be ny tanàna Antananarivo andre matonaina andrea tsy toaina tany amin'ny impito tany ianao no niakatra fitsarana nitarika ny vahoaka Antananarivo sy ny fikambanana maro samihafa ianao hidina an-dalambe ny sabotsy lasa teo ny rahantsika nahita ny zavatra nisy fa dia voasambotra ianao ary nanovana fanadihadiana nivoaka ianao ny arivan'iny ihany tanoany tamin'ny fitora tanoany tamin'ny fitora sasany moa ianao voatazana nanao faneo-kevitra tamin'ny page Facebookinao fa efa tafotosoma tsara any an-trano rehefa jerentsika zany zavatra rehetrarehetra zany nosamborina ianao ny sabotsy teo androany tsika alatsinainy roa andro ateo aoriana Ramatoa Clémence madio ve ianao milamina ve ianao androany miakatra plateau eto amin'ny Real TV Madagasikara ty. Ya makasitraka na Madagasikara ny ianao moa nahita le publication koa ny ampitsoniny nanao teny fisaorana ary mbola manamafy ny fisaorana ho an'ireo rehetra izay nanoana na lavitra na akaiky manoloana zavatra izay niatra tamiko namaranako ny teny izay nataoko tao anatin'izany fisaorana zany dia hoe ny marina tsy mba maty zany na Madagasikara resy lahatra marina ijoroko ka raha manontany ianao hoe madio ve za androany dia angamba ny mipetraka any amin'ireo mpitandro filaminana na ny manam-pahefana izay nanao ny fanadihadiana any fanotaninany amin'izay fa ny zavatra ambarako dia vita ny fanadihadiana teny fiadanana taorian'ny fisamborana dia ny akoron-drano dia nalefan'izy ireo nody za moa zany tiako tenena na Madagasikara sambany teo amin'ny tantaram-piainako tsy iriko an'izaniza no hoe voasambotra ohatra zany hoy ianao teo hoe ianao efa impito notoriana efa hitako daholo ny hoe nitoritoriana fahatany namoronana dossier napetraka sous contrôle judiciaire tsy afaka nivoaka ny faritany tanàna Antananarivo nandritra ny 2 semaines niakatra teny amin'ny hôtel de police teo Tsaralalàna avy hatrany dia tonga dia niakatra fitsarana be dia be ny efa hitako fa sambany teo amin'ny fiainako zany hoe nosamborina dia notaritina ohatran'ireny
zay zany aloha zavatra misy a dia raha mamantany ianao hoe madio ve za androany a dia izay no teneniko anao hoe any amin'izy ireo ngamba ny fanontaniana no mipetraka fa raha naloto aloha a dia tsy teto aminao androany. Zava-dehibe ny fahatongavanao eto ahitana ny vahoaka ny tena zavatra misy marina satria na ny tranga ambara fa fisamborana anao aza tsy hitazany ny mpanao gazety oronatrary miparitaka amina réseaux sociaux no nahitana n'ilay fomba sy ilay fihetsika ho resantsika iny avy eo fa anisan'ny voiziny filohan'ny vondrona parlementaire atika Madagasikara izay nambara fa namangy anao tohatra ny tsy salamy ianao tohatra ny narary nisorika sa inona ny fanazavany tamin'izay androany aloha ty antany hoe manahoana aloha ny fahasalamanao aloha zany na zany natrana eny fa andainga na Madagasikara raha hiteny fa tena hoe salama be salama tomady be a satria iny moa efa nitarainako tamin'ny teo anivon'ny gendarmerie tamin'ny taorinany fahatongavako teny amin'ny toby zany a tery afiadanana fa niteny tamin-jareo hoe narary be le fisotonana satria ny taxi niezaka niaro ny gendarme ny moraika moa zany niezaka mafy ny sambotra ary tamin'izay a dia tsy nanafina mihitsy niteny tamin'izy ireo hoe tena narary ilay ataontsika hoe le fihetsika natao tamiko zany narary tamiko le izy akoatr'izay a za dia mentalement zako manana mental na olona batante za manaiky an'izany fa raha tao anatin'izay fitoriana impito zay na Madagasikara matetika ako no ataontsika hoe ahoana reny ilazako azy somary milatsaka ilay mental ary mitomany za tsy manapina fa nitomany a ary mialatsiny na Madagasikara sava ianao aloha fa tokony misotro rano kely aloha tsy manino efa nisotro rano kely talohan'ny nakanisako teto na Madagasikara fa ny tiako tenenina za manana mental de fer indraindray be batante fa ny zavatra nahazo akosa tamin'iny a narary aho izy za mantsy anao teo le herisetra fa ny tena narary aho indrindrindrindra dia le fieritreretana hoe zao ve nefa rano ty firenena malagasy ty ka ny olona izay mijoro ao anatin'ny fiarovana ny marina sy ny rariny no samborina fa ny olona izay voatonontonona amina raharaha izay irano maro na eno a kosa dia mitsotsotra mino maromarina fa mety ny fandona champagne ry zareo hoe tsy nahomby ny etsika izay netreretiko natao tsy maninona zany fa le toetsaina zany michoqué a nanoana ny foko narary ny foko tamin'izany zavatra zany hoe fa dia nahoana loatra no tonga amin'izao zavatra ao ny erisetra ny fisamborana lekoleko ihany fa ilay fieritreretana ny zavatra zany zavatra zany mihitsy a teneniko anao narary ny foko ny eritreretana zany hoe sandray no tonga eto androany eto amin'ny gendarme isorako ilay namako vehivavy nanotrina tsy naniary ahatra amin'ny farany a onare zany ny encouragé sy niezaka trano ny teny hoe azakifa eto zahay manoana hitenenako anao fa tena tsy mora le izy fa tsy maintsy mijoro ary raha manontany ianao hoe salama ve Clémence raha hoe ny fahasalamana ama olombelona matoa tonga eto salama na dia mbola misy séquelle kely ary ilay herisetra izay niatra fa tsy maintsy niakatra teto aminao koa androany na Madagasikara satria raha tsy niresaka taminareo mpanao gazety androany dia ozy ny olona hoe nandray vola ny fanaraka tany nampanginina zany possible daholo zany ka tsy maintsy nivoaka zany a teny an'izany rehetrarehetra zany a androany sorana mihitsy aloha nanaiky nasainy le fandarana satria zava-dehibe adidin'ny fandarana sala mitondra mantsy ny mitondra fanampanazavana ho an'ny mpanarabavao mba elatsika ny mety ho torapo anatin'ny fandarana androany raha matoa Clémence Sarary Nirina ambaranao fa tena hoe voasambany ianao ny aina zavatra ohatra reny asa fisamborana ve arrestation tsy fantatra sy andikana anazy a tia antany anao tsotra ampiovan'le atao hoe Clémence Sarary Nirina izay fantatry ny olona ve
ilay fomba faneho-kevitra afantaran'ny olona anao ve intranga iny tompoka za Clémence Rarinirina na Madagasikara raha lany ny mofidian'ny olona mpanolotsaina tanàna dia za resy lahatra fa manana fitokisana amiko ny olona ary voninahitra lehibe hoanina ahafahako nitarika an'izany lisitra IRK zany ka nahafahan'izy ireo nahazo 520 mpanolotsaina teto amin'ny tanàna Antananarivo hoy izy ianao hoe ampivavy izany za dia olona nijoro tamin'ny niezaka hatrany nijoro ho amin'ny fahamarinana ho amin'ny everiko fa fahamarinana satria le marina mantsy misy ambarany atsy amin'ny ankolafiny koa fa marina za niezaka hatrany nijoro ho amin'izay fahamarinana izay ary ifikirako mandrakarivo izay fahamarinana izay na Madagasikara be dia be efa nambaranao teo ny sedra nahazo ka reny sedra izay nahazo reny ireny ranomaso izay narotsako be dia be reny tsy ho avelako latsaka tany fa tsy maintsy hijoroako hatramin'ny farany mandra-pahazahoako ny fahamarinana itran'izany fahamarinana zany na dehibe ny resaka ny interview izay natao ny taxi tamin'ireo mpanao gazety teny Analakely satria teny Ankorondrano no voalaza fa nisamborana anao dia nilaza fa nosamborona ianao nampiasana herisetra rehefa nantaniana kosa ny libiany CRGN dia nanamafy mihitsy izy tamin'ny interview tamin'ny mpanao gazety fa noentiny ianao fa tsy nisamborana samihafa izay voambola nzay ka mba antany zany mihinana marina ny tena zavatra nitranga raha matoko Clémence Rarinirina raha afaka fitinina fody avoy ny zavatra nitranga na Madagasikara dia zao ny taxi aloha dia isan'ireo préciseko tsara izay ianao mantsy teo ny teny hoe nitarika hoe za nitarika aletsika tsy za rery ary tsy misy hoe izy no mitarika fa ferahana le izy hoe ireo rehetra izay matsiaro fa misy fitantanana tsy mandeha amin'ny loana eto amin'ny tanàna Antananarivo dia nanapa-kevitra ny ara-dalana ao anatin'izany ka ny taxi araka anteneniko teo dia iray amin'ireo entité izay mahatsapa fa misy zavatra tsy raro mianjady amin'izy ireo dia niaraka tamin'izy ireo tsy amin'ny mampanolo-tsaina ihany fa amin'ny mafoloan'izy ireo ihany koa rehefa niaraka tamin'izy ireo dia nialy izahay teo Tsaramasay ny safidy mihitsy izay nihodina tatya Akorondrano satria un certain moment zay nisy fotoana nisy alehetsika hoe antsoantso izay nandraisan'ny taxi anjara dia tsy afaka teo amin'ny rond-point Nakazomangio izahay satria navilin'ireo mpitandro filaminana niverina nakany amin'ny Galaxy fa tsy navelan'ny azo en centre ville dia efa faizany izahay dia hoe alors angatsika mihodina Akorondrano avantsika no mipotra mandeha Analakely rehefa teny an-dalana nefany efa nisy nanaramaso aloha zahay zay moa be dia 70 taony tany fiara fa ny olona tao anatiny maromaro zany ny taxi tsy nitondra fiara rehefa tonga teny Akorondrano zahay dia avy hatrany dia ny gendarme teo amin'ny lalana dia efa tonga dia efa hoiza hoe reto indray nantaniny hoe hoaizinareo dia hoe nantaniny mivadiko moa zany no mitondra ny fiaranay hoaizinareo dia hoe tsy Analakely tonga dia na vilin'ny lalana daholy ireo taxi rehetrarehetra izay niara-dalana taminay zany dia mivoaka ny fampiresaka tamin'ireo gendarme ao anatin'ny fanajana ao anatin'ny fifampiresahana tanteraka ary ny tena ao anatin'ny serasera mahafantatra tsara hoe ohatran'izao no tokony hahafahana mifampiresaka amin'ny olona izay ataontsika hoe mitandro ny filaminana ohatran'ireny na dia mbola tsy niainako ara ho azy zany zavatra dia niresaka hoe fa maninona moa zany fa nga tsy azon'ny olona atao intsony ny mifamezivezy malalaka eto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara sy eto amin'ny tanàna Antananarivo no debahanana izahay tsy avela mandeha dia hoy ry zareo tsy mahazo makany ianareo rehefa aveo zahay dia hoe aloha arajanona ny fiara raha ny fiara ny olana aloha zahay andeha tongotra dia niteny indray le gendarme tsy mahazo makany mihitsy nareo dia nandeha teo ny négociation mbola tamin'ny tsikitsikiana raha satria nisy zavatra natsikaiky ao anatin'ny fifampiresahana dia mbola meme miaraka amin'ireo emo raiky ny tenako zany moa zany fomba fiady amin'ny resaka communication mba ahafahana mitemporiser an'le tension mba tsy hiakatra be le fahaizana manana ohatran'izay rehefa nandeha ny fampiresahana dia ozy izy hoe aleo raha ozy izy nareo taxi roa ihany mankany Analakely misy lehilahy valo ao anatiny miaraka aminao fa ny ambiny mijanona eto nanaiky fandaminana ny taxi hoe ok ary rehefa niteneniko izy ireo fa hoe aleo aloha zay mba hiandro mpanao gazety dia mba ampahafantarinay anazy ampahafantarina le taxi anazy moa zany satria le taxi tezitra be amin'le hoe
ny taxi moto omeny commune sy ny préfet alalana no diabe ry andotapenaka amin'ny départ fa ny taxi sakana ny eto Akorondrano aloha zay ampafantatra an'izay zany ozy ny taxi rehefa mazava zay zavatra zay afaka mandeha nareo miaraka amin'ireo taxi anako fa teneniko anao mikisana ary nareo ozy izy fa zany bandalana mikisana magalasy sisiny satria misy fefy eo amin'ny rifray naka sisiny eo apakana sisiny avy ihany tonga dia misy ngezana izany olona zany tonga dia avy hatrany dia tonga dia tsy haiko tsony moa zany zay vavabe teo fa dia zara gaga dia tonga dia ny taxi niezaka niaro ny vadiko niezaka niaro vadiko moa kelikely otra ihany niezaka niaro mafy hoe mba aza entina kosa rangahy izy fa teneniko anao fa tonga dia lasa tonga dia mibataina ary tena ohatrany hoe tsy hoe efa nanindry mandry fa raha mifampiresaka tamin'ny taxi dia za hoe raha ohatra ka samborina dia za tsy emitra fa manantena kosa fa mba hiaro anareo fa za aloha zany amin'izay fotoana zay mety ho batain'olo ohatran'ny vorokely fa tena vorokely raha-baky teny zay zany ny zavatra nitranga tena dia avy dia mibataina dia nentina teny fiadanana zay zany le izy ka raha miteny izy hoe noentina dia ozy aho hoe non nosamborina ako fa tsy hoe ve le olona nisy anankiray mitsy saritava nisy volombava zay izy efa somary misy fotsifotsy ny volombavany izy tsy mijery ahy mihitsy fa nitanako ihany ny roitiny zay zany zavatra nitranga teo dia misy anankiray zany avy ato dia be dia be aloha le nanao kagoly be dia be nanao kagoly teo zay zany raha matoko Clémence Rarinirina ho resantsika ny antony sy ny loham-pampiangana mifandraika an'izay fa mba tia antany anao ary akoatra mampitarika taxi anao mpanolotsaina anao efa mpanao gazety ianao fantatrao tsara zany zavatra ifampisantsika zany dia gaga ve ianao raha matoa Clémence Rarinirina raha hoe misy force du l'ordre tamin'ny nihetsika zay ataoko hoe nahitananao nitarianao satria zay aloha ny resaka amin'ny fanaovantsika farany teto amin'ny fandaharana ny zavatra misy dia hoe anaila anaisotra anongana ny bentanàna ny Tananarivo andrenivohitra dia matoa naina ndretsitoany ianao alefisaretsahina hoe ao arenivohitry la France ao Paris dia anongana ny bentanàna any an-toerana ianao hita ihany ny influence an'izany ataontsika hoe bentanàna Antananarivo renivohitra ary renivohitry Madagasikara zany tsy efa napozina ave hoe ohatrohatrareny ny zavatra hitranga satria anongana olom-boafidy ianao anongana tompona andraikitra voalohany nivon'ny commune Antananarivo renivohitra ianao tia antany anao hoe raha teo aminao mitoerany bentanàna raha teo aminao mitoerany mpitondra fanjakana raha matoa Clémence Rarinirina inona ny zavatra nataonao raha misy olona miantsy anongana anao sy analanao amin'ny toerana na voafidy anao inona zany ny tokony ho fetsika nataon'ny mpitondra raha misy miantsy fa anongana azy raha matoa Clémence Rarinirina le izy angamba aloha gasikara tsy hoe anongana fa mitaka ny fametraha-pelany samy hafa zay le manongana mantsy ohatrany hoe lasa izahay dia tonga teo amin'ny commune le andro sabotsy aloha raha mifahafantarako anazy aloha raha ny tokony ho izy zany dia tokony tsy miasa ny ao amin'ny commune rehefa sabotsy ny tompona andraikitra ambony rehetra zany tamin'io aloha nisy mariage tao dia raha ny tokony ho izy hoa dia raha ohatra zany ka hoe anongana zany na hoe inona ohatra dia mety hoe nanao ohatran'ireny naka ministera sa nanao ohatran'ireny hoe tsy haiko tamin'ny fotoanandro nisy teto zany hoe tonga dia miditra ao dia tonga dia miare ohatra ve non tsy zany mihitsy na Madagasikara ny taratasy izay nalefako za moa zany no misolotena ny reto rafitra miaraka aminay nalefa tany amin'ireo tompona andraikitra voalohany ny andraikitra ny filaminana sy ny fierovana eto amin'ny tany Madagasikara asa voarany ministeran'ny filaminam-bahoaka ny ministry ny fierovam-pirenena ny secrétaire mpanjakana métier de gendarmerie pirenena dia mazava ozy zahay hoe no reto antony reto zay efa nitiko teto aminao ihany na Madagasikara tapabolana zay sa mahery no reto antony reto mahita zay fa tsy mety tsony ny fitantanana ny tanàna anao etsika izahay amin'ny sabotsy 9 avril amin'ny 10 ramaraina eo Analakely hitaka ny fametraha-pelany be ny tanàna zay no soratanay hiteny ao avokoa ireo rehetra izay mahatsapa n'izany fitantanana tsy mahomby tsy mandeha amin'ny laoniny eto amin'ny tanàna Antananarivo izany vita ny fandraisam-pitenenana mamonjy fodiana ny rehetra taratasy fahafantarana sa taratasy fangatsahana lalana fahafantarana ny natao
taratasy fampahafantarana no natao a nataonay de zay le izy tiako tenenina zany hoe madio fo be zay na Madagasikara raha ny voana tao anatin'iny zavatra nitenenina iny ny zavatra nisy lojika be ny fisamborana le izy mbola tsy nisy akory a ny olona mbola iny indalana de efa nisamborana tao anatin'izay dikan'izay zany ny zavatra tiako tenenina de hoe tsy hoe anongana fa hitaky hoe miala kosa ny be ny tanàna fa tsy mety samihafa zany amiko ny manongana amiko de hoe tonga de eo zany tonga de hoe tsisy didy tsy azo ivalozana fa tonga de hoe miongana izy zany a rehefa tonga zay tonga de rapitro izy miongana tsy mandray birao-tsony fa faneho-kevitra zany na Madagasikara ny lalam-panorenantsika de manome alalana mazava fa rehetra dia mahazo maneho hevitra malalaka ny faneho-kevitra eto amin'ny tany repoblika amin'ny Madagasikara mbola tsy miova ny lalam-panorenantsika malalaka ny olona no fihetsiketsehana ozy le ministre zay efa niteneniko teto aminao teto droit absolu ny fidinana an-dalambe zahay tsy mitondra vato a zahay tsy nandrangaranga totondry a izahay tsy nanompa mpitandro filaminana fa izahay mandeha fotsiny tanjozotra mandeha makeny analakely ao anaty fiara inona no anongana amin'izany na Madagasikara tany tan-dalàna raha no hoe tsika mila mangataka lalana misy ny préfecture amin'ny tanàna misy ny commune zay tompony toerana ara-dalàna ve zany sa tsy ara-dalàna valiko nyfantaninao zao le izy a raha miteny an'izay ianao hoe ara-dalàna ve zany de andeho a za fa efa miverina tamin'ny tantara ihany a misy hetsiky ny 73 député teto raha ozy izy ianao hoe tsy maintsy mahazo alalanao amin'ny commune de tsy maintsy mahazo alalanao amin'ny préfet zay ve ny zavanitranga raha izay faharoa nisy olona teto nanangana kianjan'ny demokrasia izy de teo izy no nitabatabo miala ministre ny fitantanam-bola miala ministre serasera manome zay 2 ora sa 7 ora tamin'izay zay ny zavatra nitranga teto hoe de rehefa tsy tanteraka zay a de miala amin'ny filoham-pirenena no nitapatapaina miala ianao ngeravalimanana zay ny zavatra nitranga teto hoe be ny tanàna ny olo resaka tamin'izany a manala amin'izay fotoa zay tena afaka mampiasa le terme tenenao hoe manongana filoham-pirenena satria nisy aneza ny fitetezana ministera ho ahy fikaranaka any amin'ny lapy zone rouge sy ny sisy tsy tantaraiko tsony fa fantatry ny mpanara-baovao zany fa zay ve nanao an'izany na nieritreritra anao an'izany nenay ny zavatra nieritreretinay atao de hoe aneho hevitra izahay fa tsy mety intsony ity fitantanana ny tanàna Tananarivo ity ary zahay de efa niteny foana tany anatin'ny serasera rehetra izay nataonay fa tsy te ho tonga amin'ny oasabotsy io izahay raha mandray andraikitra ny filoham-pirenena iverenako kely mantsy le tantara na Madagasikara teto aminao a no niteneniny hoy aho hoe reto avy le fandikan-dalàna nataon'ny ben'ny tanàna Tananarivo tsy mendrika azy tsony mipetraka amin'ny toerana io miantso nizy tenany aloha taso kely aloha iverenako kely fa niakatra teto aminao teto ifonako manona ny anaranao Andriamatoa Rivorakoto vao ahoana ozy izy raha zany tamin'ny toerana ozy miala de zany teny mihitsy hoe mangataka fametram-pialan'ny ben'ny tanàna aloha fa tonga fa-tsainy honneur ane zany tsisy mamenatra amin'izany mihitsy rehefa mahita ianao fa tsy mety le izy de miala tsy nanaiky izy a araka ny tenao teo nanao émission izy niaraka taminareo a de ozy izy za tsy hiala zany mazava zay iny ny antso any mpanolo-tsaina ny tanàna hoe raiso ny andraikitra aza vela ao anatin'izao fanakianana faharatsiana ohatran'izao ny tanàna Tananarivo a za ndray ara niverenantsika rehefa aveo angambany a nanaovany zalahangaredona tao zako nefa tsy miala mihitsy vetivety na Madagasikara fa tsy maintsy iverenako mantsy zay fatelo ny teny a ianareo mpiasan'ny commune mijoroa fa ianareo rehefa mandalo ao a de mitaraina amiko daholy zao ndray malilo be le sofiko ka mijoroa mijoro ny mpiasan'ny commune ny teny izy ireo hoe fanangana-tsaina tamin'ny latsinainy tsy teo fa tamin'ny latsinainy taloha miala ny be ny tanàna miala ny SMGD fa rehefa aveo amin'izay a de lasa ohatra ny syndicat tampoka mipotrapotra zany hoe syndicat io zay le zarazara ao anjakana efa fantatry zany fa politika ny resaka zay le zavatra nisy iny koa zany tsy tafa mbola miandry aloha en tout cas zany fa tsy teny hoe tsy tafa fa miankina amin'izy ireo no mahatafa an'izay ny teny hoe rehefa tsisy andray andraikitra miantso ny filoham-pirenena raiso ny andraikitra Andriamatoa filoha ozy izy nitary amin'ny gendarme ohatrany hoe mibaiko ny filohany a non miantso amin'ny filoham-pirenena hoe
raisony andraikitra fa manaratsy nyendrika Antananarivo ary indrindrindrindra manaratsy ny filoham-pirenena manaratsy ny volomboasary eto amin'ny sarina Antananarivo tanàna Antananarivo le zavatra misy eto amin'ny tanàna Antananarivo ary rapitso atsiaro reo volomboasary reo hoe an'izay Clémence fa za tena miteny anao nanome andry zareo ny moyen na afahana nanova zavatra teto amin'ny Antananarivo ity saingy dia nanova be marenina zany izy rehetra zay vao nyteny hoe rehefa tsy andray andraikitra ny rehetrarehetra dia za mihitsy no andeha hiaraka amin'ireo olona rehetrarehetra izay mitaky tsy afa-po intsony amin'izao fitantanana ny tanàna Antananarivo izao hiaraka hiteny hoe tsy rariny zao fitantanana zao karaha samy nandray andraikitra ny rehetrarehetra mora ny manipalizy aty amin'ny Clémence fa zay kosa efa nisoroka an'izany ny sasany arane tamin'ireo antoko politika ny RMDM ny natiora sy ny sisa ny mpiasan'ny SMS sy ny sisa mbola nanamafy ny ultimatum vaovao indray hoe 27 fa tsisy ny eno satria ho an'ny mpitondra fanjakana raha miteny amin'izany ianao dia hoe izy anobaikoanareo enan-kavy eto zay nga zazakely ohatr'izay le izy nefa ny ao anatin'izay amiko dia fijerena ny fiainam-ponina ny tena zava-dehibe tonga amin'ny fitenenana hoe aleo alan'andriana toy izay alam-bahoaka fa nysambetraka ny safidy ny filoham-pirenena azy zay assumeny kosa nefa izay safidin'izay rapitso afaka pitso raha matoko le mosa rarinirina ho resantsika ny votoatany fa raha iverenantsika ny makasika n'ilay tranga nahazo anao mety azo fatarina ve nisy any fanakevitra zay noetiny lehibean'ny CSN analamanga makasika ny inculpation zay anenjehana anao mba tia tany atsotranao fotsiny mba hanaovany vahoaka fampitahana ihany koa inona avy reo lohampiampiangana zay ampangananao tamin'iny ambaranao fa fisamborana anao tamin'ny sabotsy lasa teo anankiroa ny lohampiampanganana Madagasikara voalohany dia lazaina fa hoe manao fihetsiketsehana tsy nazahoana alalana zay efa noteneninao teo ary risako kely zay rehefa avy eo ampatsiahivy kely Gasikara hoe tsy nazahoana alalana dia faharoa hoe tarika fikorotanana eto amin'ny tanàna Antananarivo tarika fikorotanana zay zany le lohampiampangana ka za dia averiko za ako napafantatra dia raha miteny ianao hoe avaliko le fantaninao sao dia tsy voavaly tsara hoe tsy maintsy misy alalana zahay taxi tompoko tamin'ny 2016 mbola io ny préfet Antananarivo général Angelot nanao an'ilay diabe izahay dia atao hoe diabe fa malaza zao ny diabe niala teo amin'ny tany Menabe niodina 67 ny azo nanalakely verina tety amin'ny tany Menabe nanao an'izany tao anatin'ny filaminana taxi Amanarivo no niara-nietsika tamin'izany tsy nisy ny bavura fampahafantarana no natao fampahafantarana no nasain'ny préfet natao raha ohatra ka dia dikan'izay zany dia zao le apetrako ara le fanontaniana rehefa inona no lazaina fa hoe nareo mandika lalàna dia rehefa inona no tenenina hoe nareo tsy mandika lalàna aleo mantsy azava le resaka na Madagasikara dia zay mahatonga nahako miteny hoe za aloha tsy miobokevitra amin'izay ary ny lalàna ho ambony indrindra faratapiny amin'ny lalàna eto Madagasikara dia lalam-pandroenana garantir an'izany droit de manifester mialatsiny fataoko amin'ny teny frantsay sy ny liberté d'expression rehefa ao anatin'ny filaminana sy ny fanajana manaovana anazy ka zahay tsy mikorotana fa no niteraka korotana aza dia ny fisamborana nyity tenako kely ity nalefa ny adiadiana tary amin'ny gendarme ka tsy za mihitsy mipanakarotana na ny reo olona rehetra zay nieritreritra ny hevitra amin'ny manakarotana na Madagasikara fa zay rehetra nanao ny hevitra ny tena no manana ny fahefana ka afaka manakombombavana izaniza miteny eto amin'ity tany République Madagasikara. Raha moa diabe ny anankiray ity tena fanokevitra mihitsy fandiba miteny ozy ianao raha ny programma eritreretinareo fa aminao ary inona ny antony everana fa ataontsika hoe namitsorana anao ny arivan'iny andro matoko le monsa rarin'ireo mazava be aloha zany fa matoa ny olona anankiray avotsitra dia mety hoe tsy hita zany hoe inona moa zany ny pehana anazy mialatsiny amin'le fitenenana tompoko ohatra ataoko ohatra le izy na koa hoe namitsorana ana dia hoe oka aloha fa iandriandry kely tsika dia apipitsika kely rehefa avy eo ohatra tsy fantatro fa en tout cas aloha navotsiny ny olona bien placé amaly an'izay ngambany dia ireo ampitandro ny filaminana fa ity no isan'ny tena ambarako angamba fa antony namitsorana satria rehefa tonga tany an-trano ahako ka namelona ny finday izay efa nitrohany izy ireo tao avokoa ny donné rehetra ao anatin'ny finday ako dia
rehefa tonga tany an-trano any jery na milina amin'ny telefona dia nahita ny mobilisation an'ny olona maro izay nitako hoe avoy Clémence isan'ny côte tao anatin'izay ve zany zavatra zany a inoko maromarina dia izay angamba hoy aho no antony tsy nitazonana teny amin'ny gendarme zay fijeriko azy na isanina tsy zany za dia manamafy a fa za tsy mahatsiaro tsy mahatsapa tena ho nandika lalàna na kely aza satria sady tsy namelaka zandary a tsy namedaka zandary a fa dia nanaiky izay sitrapondony emo raiky tao anatin'izay za na Madagasikara raha iverina amin'izay a mametsiny aloha fa narary loatra ry zalahy le tétiste ty mbola marary izy zany zao fa lasa mihina-panafody a be dia be ny teny anao hoe mangala certificat médical angamba tsy any loatra ny tiako atongavana za tsy dia olona manao an'izay fa meko tsiny zareo na amin'le herisetra fa zany tena omeko tsiny ho averiko a dia le olona nanome ny baiko lasa ohatrany hoe tsy misy dika an'ireo olona sur terrain izay tena mahafantatra le situation izay tena mahafantatra mety isy dérapage eto sa tsia ao anatin'izay a kanefa dia nomena an'izay baiko izay ka lasa tonga tamin'izay a herisetra izay matokony moa sarariny io na ianao sy ny olona niara-dita aminao nieritreritra nao etsika averiko tsara tao anala kely ny sabotsy lasa teo tsy tanteraka le etsika no ny fisambolana anao tena mahitsy ilay fanontaniako resy ve zany nareo io samy manana ny qualifieny an'le hoe resy gasikara raha ohatra ka le fijerena hoe io tokoa fa tsy tanteraka le etsika fa natao ohatra mpitandro ny filaminana no angle hijerenana azy io re tonga amin'le fitenenana hoe verre à moitié pleine na moitié vide dia raha ohatra ka izay nijerevana azy dia aloha hoe resy ary izay tsy maninona fa raha ohatra kosa ka ilay hoe fahasahinay nijoro tao anatin'ny teny izay nomenay hoe zay kosa rehefa ohatra ka tsy misy fandraisana andraikitra dia horaisinay ny andraikitra hidiny zahay a hitako zahay ka le fahasahina izay kosa dia hoy aho hoe zany kosa amiko a dia tsy faharesena zany fa tena fahasahina mijoro ao anatiny zavatra iverina fa tsy rariny sy tsy mety eto amin'ny tanàna Antananarivo ka amiko ny important tsy hoe resy sa tsy resy fa ny important amiko raha mitodika amin'ny mponina Antananarivo andro hoany dia hozy aho hoe resy lahatra ve nareo fa za Clémence Rarinirina izay mifampiresaka teto amina Madagasikara ka miteny hoe reto satria be dia be ny tsy fanarahan-dalàna ary hitatsika zany amin'ny mbola tsy voaraka aloha mifako hatreto mbola be dia be no savovana be raha zay zahako izay niteny amin'izay ary ny tena hoe raha tsy tanteraka zany dia za dia hiaraka amin'izay olona rehetra nitaky ny fametraha-pialany be ny tanàna satria be dia be ny tsy mety ka raha tanteraka tsy izay ny tenenao fa za dia hitarika ny olona eny hitarika ny olona zany hoe teto aloha zany a satria tamin'ny fotoana ny fampiresako aminao Gasikara zay le siokatokana fa nisy ny conférence de presse lakamisy ngamba niny no isany ny fikambanana maro samy hafa reny ka zay le siokatokana ao a za zany ny siokatokana dia nanantona ny olona zay le izy dia rehefa nanantona amin'izay le olona dia niova amin'izay le izy hoe ary tsy zany nanao ny déclaration fa olo-kafa nanao ny déclaration teo anivo natiora mety ho stratégie politique daholo zany rehetra zany ka ny fiainana dia politika na Madagasikara rehefa fantatra ny neny mpitandro ny filaminana fa tsy mpitandro ny filaminana fona tompoko ny fitondram-panjakany sy ireo izay manana fahefany fa mieritreritra hoe aiza zany afahana mipetaka an'ity olona ity ohatra azonao le izy fetsy izy gaba mety koto fetsy fa zay koa mahaka anatin'izay ka zay le tiako tenenina aminao hoe za dia mitazona ny teny nomeko ny important hoay sy ho an'ireo olona rehetra izay niaraka taminay a dia vitanay aloha no niteny mety tsy tafiditra teo analakely ary ne zay fa mety hoe tetỳ avelany fotsy dia eo manaova déclaration en presse rehefa tsy tafiditra dia zay moa eo manazava zany hoe tsy tanteraka le ezika fa iranareo mahita fa reo zany mpitandro filaminana sy ny sisa dia tsy afaka miditra tsika sy ny sisa mety mbola nitenenina no manina vita zay a dia miverina amin'ilay taratasy tsika mody ny rehetra rehefa vita ny fanenkevitra zay le zavatra teneniko hoe misy koa le izy finiavana te apiditra anay anaty engrenage ao anatin'le izy fa zahay mahitsy be madio be ny zavatra eritreretinay tsisy mieritreritra fikorotanana nosoratako tany anatin'le taratasy zany tsy korotana mihitsy aneo hevitra raha matsapa ny fitondram-panjakana fa izy rehefa nikatona anay io viva io dia takininona ny hoe avy aloha ny olona aneo hevitra tsy rariny zao liberté de presse liberté d'expression
censure wawawa tamin'izany fa maninona rehefa izahay ankehitriny ary zay miantony nanoananay any filoam-pirenena za manokana fanovana ny eny dradradradrana teto na Madagasikara aiza ho aizy tsika amin'izao zany ve ny fanovana rehefa tonga eo ianao dia apetraka ny kanja demokrasia afahana mitabataba mitaky fianonganana ny filoha dia rehefa tonga eo zay dia hoe idio ataovy jardin botanika dia marenina daholo nareo menakafy non tsy mety kory zany fitantanana zany mila mahazaka demokrasia ary raha avela malalaka ny olona avela miteny izy tsy misy zany tsy ho tonga amin'izany aiaindro zareo fa izy fikortanana zany fa ahoana no antoka ho atsorinao sy ho entinao nefa hoe ho tena hofianao ny olona zay anaradianao satria efa ny tantara-pirenena fantatritsika ihany le ny magazay maro samihafa ho analakely ny fivarotana maro samihafa zay voahelingelina nateraky ny etsika sala amin'ireny mahatonga ny mpitandro filamina mametraka an'izay ataontsika hoe fanakorontanana ny filaminam-bahoaka raha matoky le mosa raha ny fiainana na Madagasikara dia fandraisana lesona ianao zany zao miteny anan'izay fantatro mpitandro filaminana zany zao zay dikan'izay zany raha ohatra zany mpitandro filaminana ankefa mahafantatra amin'izay zay ny nangataka fierovany dia ozy izy zahay mazava be hoe izay miopefy dia sambory madio be zany tsy hitako mihitsy inona ny zavatra miolakolaka amin'izany ary raha ohatra ka zay ny ayaina hoe isy teny teo sanatria mety zay ngamba mety tianao atongavana na Madagasikara isy teny miala indray filoam-pirenena ohatra dia avy hatrany dia zahay mihitsy no iteny fa tsy amin'izany mihitsy zahay tsisy idiranay zany ny be ny tanàna ny anay ny fampiresahany eto no resahany eto fa tsy misy miresaka filoam-pirenena raha matoky le moa sarany irena na tianao na tsy tianao tsy tanteraka aloha ny etsika zay ho tanterahana saika ho tanterahana teny analakely anao ahoana ny toyany inona ny leso na azo tsoahana manoloana ny tamin'ny sabotsy iny ilavilefina venareo ny etsika satria mantsy le etsika mihitsy misy connotation na Madagasikara zay mantsy fanontanian'ny mpanao gazety namana be dehibe androany hoe inona ny toyan'ny etsika le etsika lasa misy connotation be dehibe hoe vo hoe etsika zay dia korotana ka le zavatra nataonay tsy etsika fa fijoroana zay ny qualifieko azy etsika ozy ny sasany tsy maninona fa zay miteny hoe fijoroana le izy ny joro izahay ary natambatra zany hevitra iraisany zany hoe ny zavatra tsy mety eto amin'ny tanàna Antananarivo dia mila mijoro ao anatin'izay ka io fijoroana io mba tiako asiana resaka na Madagasikara ozy izy ianao hoe itovy ny etsika dia za miteny ny zavatra nataoko aloha ngamba nefa ohatra raingeza be ny amin'ny fitazonana teny nomena mialatsiny ny zavatra nataonay aloha nefa ohatra ngeza be amin'ny fanajana ny teny nomena sy ny amin'ny finiavana hiteny kosa rehefa misy zavatra tsy mety fijoroana zay ozy ateo ka amiko zany manomboka eto niza mijoro zay aprisiana mihitsy hijoro dia isan'ny mandray anjara ao anatiny zany fanovana ny tantara eto amin'ny tanin'ny Madagasikara izany za dia mampirisika satria mantsy zao zany zao misy mieritreritra ano io zany Clémence dia lazaina fantarika etsika dia raha pitso indray zany dia hoe alefa Clémence tarita indray etsika ny atsotra na Madagasikara ny vahoaka mihitsy no mila mijoro amiko rehefa mahita zavatra everiny fa tsy aradrariny ary ananany profo mazava zay ny atao hoe fijoroana rehefa ny vahoaka no mijoro tsy voatery misy mpitarika eo tsy ho Clémence ny eo tsy ho X tsy Y fa tena hoe fiaraha-mitan'ny olom-pirenena ary garantiseny lalam-panorenana zany hoe malalaka ny fanehoan-kevitra zay le izy ary zay rehetra mijoro satria hitako tao anatin'ny tranga zay nahazo ahina misaotra aloha aza mamerina zay rehetra mijoro tompoko dia arovy raisiko exemple anankiray eto mialatsiny manonona ny anaranao na manaravinambinina zany olona zany dia nijoro rehefa nahita tsy fetezana tao anatin'ny fitantanana teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia nijoro izy dia nanseny le izy lasa lanceur d'alerte izy inona ny zavatra nitranga izy indray no nitaritaretina teny amin'ny tribonaly tovitovy ihany le ka ohatrohatr'izay zany le izy fa inona nefa no nisy lasa ohatrany hoe
be deaibe le miresaka tany amin'ny Facebook fa rehefa tena tonga tokoa tamin'le fakanambavany anazy tery amin'ny tena manam-pahefana sy ny fijoroan-teny ny tribunaly dia ohatrany hoe somary vitsivitsy le olona tena nanoana ny tiako tenenina dia izao rehefa misy ny olona mijoro mora no miteny hoe alefa fa ny tena zava-dehibe amiko a dia ny fanohanana niza mijoro eto amin'ity tany repoblika amin'ny Madagasikara ty ary zany no tena fanovanana Madagasikara niza mijoro dia toano izy tsy voatery za fa niza mijoro amin'ny rariny ao anatin'ny fitsinjovana ny mahasoa ny maro anisa dia toano izy ianao miresaka hoe fanohanana mantsy a tena mijery anao zany sy ny fanikevitra sy ny fanaovanao politika hatramina voafidy anao mpanolotsaina ny tanànan'Antananarivo raha matoky Clémence Rariny za zao nahita niara-dita aminao reny mpanolotsaina combat reny fa raha miresaka ny tamin'ny sabotsy sy ny fikasana hidina an-dalambe nge tsy tazako niaraka taminao combat asa efa misy dikany ve zay fa miraviravin-tanana tsy mionon-kevitra amin'ny fomba fanaovanao politika izy ireo ho an'ny mpanolotsaina tima manokana dia nanambary izy ireo ary nilaza tamin'ny fanio-keviny fa tsy miombon-kevitra amin'ny fidinana an-dalambe sahala amin'io ataonao iny tamin'ny sabotsy iny ihany izy ireo nanao an'izany ianao nefa nihita sy tazana manao fandarana any amin'ny fahitalavitra misy ny tiako Madagasikara anisan'ny ray petsapetsa amin'ireo atoko tiako Madagasikara tsy namany efa asa tefa-tsofina manao ve reny trango reny raha matoky Clémence Rariny ina raha miresaka hoe fiombonana sy fanotronana ianao na Madagasikara miresaka fijoroana teo a dia rehefa tapa-kevitra ianao aloha nijoro ianao zany aloha ny taitra dia ianao tsy afaka miherikerika hoe aizy ihany na aizy ranona aizy rakoto aizy rabe za koa nanao an'le resaka teto aminao a teny nomeko zany isy any anomezana tseno mpanao politika mantsy hoe io dia mody hoe hitarika dia izy zao tsy hita io dia mody hoe anina dia aveo zao izy misitrika fanovana ao a mila hovainy zany zany ny isan'ny teny an'izany teto anatrehanao a dia tazomiko ny teny nomeko tsy miaraka irakoto tsy miaraka irabe no ny antony XYZ safidin-drakoto sy rabe zay za ve afa-po tamin'ny zavatra ny eritreretiko natao izay eritreretiko hetsika ampilaminana ao anatin'ny fanajana ny sotoavana ara-demokratika resy lahatra amin'izay ave vonina no amin'izay fanajana ny lalàna izay ave resy lahatra tena mijoro zay le mahatonga ana amin'ny teny tamin'le ohatra ny resahako teo hoe aza vela mijoro rery ny olona rehefa tapa-kevitra izy nijoro azonao le tiako tenena na Madagasikara fa manahirana mantsy indraindray a zavatra hitantsika teto koa zany a dia mety hoe raha misy mijoro anankiray dia iny fa mahomby le fijoroana dia raha pitso raha afaka pitso dia hiteny indray ny sasany hoe zay koa miaraka amin'ny anina azonao ve le tiako tenenina andaotsika anao politika madio nametaka le fantaniana tsy le force sy le légitimité anananao tiako tenenina zany hoe ianao ve manana force afaka manaisotra be ny tanàna zany raha matoky Clémence Rariny ina mpanolotsaina anankiray ianao ao anatin'ny maro raha ohatra ka miresaka an'izany zany dia hoe manana n'le ataontsika hoe légitimité ve ianao analan'ny maire eto Antananarivo renivohitra ahoana no nahoana zany kritika mahazo an'izany atao hoe olom-boafidy zany atraiza tokoa le légitimité analanao raha matoky Clémence Rariny ireny ny mpanolotsaina ny tanàna dia rehefa feno ny telo apa-efatra dia afaka manala ny maire raha zay ny tianao atongavana na Madagasikara ary zay no natonga ny antso zany naja tsara ny fenitra ny antso ny mpanolotsaina hoe mba tsy rariny ty ary ny tiako hiaviana ao anatin'izay dia le niteneniko anao teo ihany hoe raha pitsinareo atsiaro dia ozy hoe raha miala ny eny be ny tanàna tso za ho any anao PDS efa niteneniko teto zany misy mantsy ny mamilivily hoe ianao ne zany zao dia ianao mitady toerana azafady za raha nitenen'ny filoham-pirenena tamin'izany hoe misy olona tena atokisako any fa vonina ve ianao ny ara-dalana tsy nametraka kosikiliako mialatsiny amin'le fitenenana fomba fitenin'ny olona maro zany zay le tiako tenenina hoe za manokana tsy resaka ady seza fa raha miala eo be ny tanàna dia iry zareo ihany ny ametraka amin'ny PDS eo olony aneny no apetrany eo dia tena tsy misy olo manga ve any na olo marina quelque part any anatinatin'ny vovonana any no dia tsy maintsy ho zay zany le izy hoe rehefa io zany dia io sa ve na omby lay hoe zay mivady zany dia tena tia an'izy mivady
tao taminareo nisy azay fa maranana angambany zay tam'le fandaharana tamin'iny de resaka fitiavana ohatr'izay ve zany le izy de hoe fa aleo fa izy ane tia atsika tsy fitiavana angambany tena fana mijiry ny fitantanana fa tsy maintsy hoe ny asa vita de zay zany ny tiako tenenina aminao hoe ozy izy ianao hoe manana légitimité anala za aloha efa nitaky ny fanesorana anazy teny amin'ny tribunal administratif nanaraka ako tsy mampanolotsaina fa tsy azoko atao mampanolotsaina fa maolotsotra voalaza lalàna zany hoe azony olotsotrako zara moa président apoko tany nangen'ny eritreritra ny anala koa de anao demande ny azy aho moa nataoko copie collé tam'izay hoe manangataka ny anesorana amin'ny ben'ny tanàna no reto antony reto 5 mois ianga mba nisy zay mbola tsy nisy raha knapsa tam'izany hitenenako aminao hoe raha ohatra ka mijery an'ity tavoangy ty zao de hoe efa teto zany le izy de zao le izy efa mipotra taty de efa mivoaka teto daholo le rano fa fatiko tenena androany ianao tsisy hoe asa ny taxi zany lo resantsika avy eo zay sisa zany mety hoe andamosinao fa mbarako ampanontsaina timy zany tsy mivikevitra aminao aloha ray fa akoatran'izay koa nge nafana be ny fivoaran'ny fanoikevitra izay mbola mandehatra amintsika amin'ny teny zao tao arinan'iny etsika izay nikasainareo ny tanterana tamin'ny sabotsy lasa teo iny raha matoky Clément Sararnirina nisy sananao an'izany fanoikevitra zany ny mpanolotsaina ierika azy efa nambaranao teo fa tena angaredina tokoa aloha raha ny fahitana anazy zay zany tiako tenenana hoe tsy tokony efa ampangina anao ve zany zavatra mitsango zany raha matoky Clément Sararnirina de voaingany sika na Madagasikara nanamarika ny 27 mars 1970 nanamarika ho fa tsy nankalaza samy hafa mantsy zay ohatrany hoe fety mantsy izy raha ankalazaina fa nanamarika ny fitsingerenan'ny tolon'ny 27 mars 1970 ka raha ohatra ka amin'izao taona 2024 zao isika ny hoe averiko le teniko teo rehefa mijoro raha koa tsy raha be vo ijoro de eto ty fireneny ty na Madagasikara ary zany anaovako antso ampijery atsika androany hoe rehefa matsapy asika rehetra fa misy zavatra tsy mety tsy rariny dia nijoro reny fanehoan-kevitra amin'ny FB reny anefa fijoroana na Madagasikara endrika fijoroana reny ataontsika hoe fanehoan-kevitra amin'ny alalan'ny onjam-peo reny fijoroana reny amin'ny endrika maro samihafa de za de miteny mijoro tompoko raha fanovana marina no ndradradradraina aza vela ho raraka tany ny rahan'ireo ny tolona ho an'ny tena fametrahana fanovana teto amin'ity Madagasikara ity zay ny azy zany ny tiako tenena karaha miteny ianao hoe antime ankomba ny erikana anao angaretona avelao anao angaretona zay ny teneniko anao hoe safidy anao an'izao tenue zao androany fa maro be izy ao za zarery za mety mora latsa-dranomaso kely mety mitovy amin'le mpilalao baolina kitraka fiziko indrindra bekonetaka kely koray bebi kely reny Cristiano Ronaldo tsy mampanenina fa zao ny akosa rehefa zavatra ijoroko marina rariny hitsiny de tsy mierikerik hoe rakoto rabe fa ijoroko ny dona amin'ny rindrina moa anatin'izay de ozy hoe fa mba nanao za de zay mihitsy ny teneniko androany za efa nanao ary enao zay le izy na Madagasikara ny zavatra somary manahirana kely fotsiny mantsy ao anatin'izy raha matoa Clément Sararnirina enao manko miresaka an'izany hoe enao rery enao rery fa tena enao rery tonga izy raha matoa Clément raha ohatra fotsiny zao raha matoa mpanolotsaina Lalatiana Ravolomanana zay efa nanambaram-pahabe maso moa zany izy fa nampiseho ny fanohanana ny ben'ny tanàna sy ny ben'ny tanàna Antananarivo de samy nanambara fa itory anao ahoana ny andraisanao an'izany zavatra zany raha matoa Clément Sararnirina averiko aminao ny valitenina nataoko tamin'ny Ramatoa Lalatiana Ravolomanana raha nyteny andray satria de nivoaka tamin'ny aino zany tamin'ny vaovaonareo tokoa le izy de ozy hoe za Ramatoa Lalatiana Ravolomanana efa vita vaksiny malaza mantsy zao ny vaksiny de za manokana efa vita vaksiny amin'ny fitoritoriana de tsy maninona fa alefaso hoe za koa vonina ary isorako ireo rehetra izay vonina ny anampy ao anatin'izany ary alako tsiny fa miteny anao teo hoe ny mpanolotsaina team nanapa-kevitra fa tsy miara-dalana aminao sy ny sisa eno mety fomba fijery samy manany azy za tsy afaka manerimizana izy fa ny député fetra de nitsidika tery toerana izay nakanambavany ny mpanolotsaina team soloany pampalalatena dia nanao fanambarana hoe avoay Clémence ny député fetra dia niteny hoe nampalahelo ny zavatra nahazo sy ny sisa
amiko na inona zavatra misy a rehefa nijoro ny olona za tsy ndehandeha be raharaha hoe anka ohatra sotrodrao raisiko avokoa zay mijoro na Madagasikara nanoana tao anatin'izay ary be dia be izy ireo ary isora koa ary ny fanontaniana auteur iverenako dia hoe ialako tsiny foatra mivery kely a le samy laza fa samy itory anao samy itory dia ozy aho hoe avelao izy itoro raha zay no mahafinaritra azy impiry zay impito imbalo intsivy mety impolo zany satria ozy izy ibe ny tanàna hoe reo olona rehetrarehetra actionnaire koa dia itory fa fabaraka amin'ny fianakaviany alefaso tompoko fa tsy maninona zay koa vonona fa zao ny zavatra tiako tenenina ao anatin'izay dia hoe za na iza itory za tsy emotra amin'ny fahamarinana zay tsao ary raha miresaka lalatiana ravolomanana ianao zany raha matoa lalatiana ravolomanana zany ane na Madagasikara ka tena isany tsy haiko izy aloha raha efa mivahiny teto aminao na Madagasikara ohatra ny efa vahiny teto meny maromaro na fa mety hivahiny eto aminao izy raha pitsy raha afaka pitsy bon izy zany tamin'izany fotoana dia mpanohitra izy tao amin'ny filan-kevitra mpanohitra mihitsy dia mitety tele izy tabataba izy tondra ny dossier izy entiny ary daholo ny dossier n'izy iparka le dossier n'izy iparka zay mivoaboaka amin'izao reny moa zany zao le izy dia mitetitety tele risery mitabataba manaratsy ny fomba fitantanany mpitantana mitsikera ny fomba fitantanany mpitantana tamin'izany moa va izy nisy nitory ombako manana ny fanamariana izay nataony mpanolotsaina tia momba an'izay hoe ianao ny teto mitabataba tena fa zao aloha izy aloha lasa tsy nandrelesapeo ny teny ihany izy farany teo fa tena fanohanana 900 no nataony ho an'ny ben'ny tanàna araka ny teneninao teo dia zay no tiako tenenina aminao hoe fa rehefa iza zany mila mahazaka demokrasia ataoko kosa angamba fa raha mihoatra amin'ny raha matompanolotsaina ny tenako kely dia bitika raha mitona dia zandriny dia tena any amin'ny tena tsisy fa izy efa tena sokony ao anatin'ny fanaovana politika dia ohatra izany ve mendrika atao ohatra izany ve le fanaovana politika hoe rehefa anina dia za itory rehefa misy zavatra hitanao fa tsy raro ny teneno hoe avoay hoe diso ty izy miteny eto any amin'ny fitsarana eto aty ny dossier ny ampelantananareo aona mihitsy ny dossier ny ampelantananay nomenay raha matoko le mosa rary ny irina tena ady ho an'ny taxi tena ady ho an'ny voakana Antananarivo ve io ataonao io sa fanaovana fitaovana politika ny taxi zay be lehibe milaza fa ataonao fitaovana politika ny taxi asa malaky an'izany ve anao sa tsy malaky an'izany ataonao fitaovana manoloana ny tsy fifankazoanao sy ny be ny tanàna na Antananarivo renivohitra na Madagasikara hatramin'ny tantanany be ny tanàna tsy indray mandeha tsy indroa tsy intelo tsy inefatra PDB pluriel ireo tsy firaharahiana tsy famadiana ny teny ny fanomezana tamin'ny taxina Antananarivo ny taxina Antananarivo izay nanoana an'Andriamatoa be ny tanàna PDB eo andraisationany ny licence numérique lazaina fa mivoaka ray andro ny rerehana taminareo mpanao gazety efa ho heritaona tsy mivoaka ny mutation tsy misy alefa ny changement de matériel izay anaovako fanamariana kely satria mora tamin'Andriamatoa be ny tanàna no teny ratsy le taxi avoay le changement de matériel sokafy afahan'ny olona manolo miparkany manolo miparka manolo mifiarany fa tsy sakananao ny ato dia aveo ianao miteny hoe ratsy ny ereo ratsy ve tompoko dia natsonao anohana anao azafady mialatsiny manohana fon'olona zany matezitra fon'olona zany ane ny vavan'Andriamatoa be ny tanàna na Madagasikara tsy ta ohatra tsenatra raha nanao émission izy teto aminareo ny ampany fa teto aminareo ny kony ino moa zany nandeha en duplex moa zany fiteny andreny ohatra dia miteny mihitsy izy ny taxi moto zany mampalahelo ny olona tsy manana asa tokony amorona asa ireo efa asa efa misy aleo ngamba ny tonga ny fotoana amerenana azy eo anivon'ny filan-kevitra azafady tompoko fa zay zany mpanolotsaina tena kilalao aminao zazakely tena zany ny tena hoe hatramin'izay mety nafempenina lefa nitsakitsahana an'le lohan'le mpanolotsaina fa tena hoe imasombahoaka ilazana hoe dia averintsika ao nefa dia izy ihany no ny teny fa hoe zay fanapahana raisin'ny mpanolotsaina hajaiko publication ane zany na Madagasikara ka rehefa nanapaka ny 7 amby 7 amin'ny 4 amby 10 fa non
ny fandefasana ny taxi moto dia ajao ary dia rehefa lany izy rapitso satria izy mbola mieritreritra hirotsaka dia alefaso indray ny taxi moto azo ny atao zany fa amin'izao manda zao aloha rehefa non dia non fa tsy hoe alefeto dika zay zany nitanjona avy ao anatin'izay dia hoe tsy avelantsika tsisy ho lany mihitsy atao anatin'ity filan-kevitra ity fa zay mandeha laninareo menakavy dia zay tsy lany averiko eo tena fanehoana zany na Madagasikara averina ozy izy tonga dia averina dika zany izy zany le mibaiko izy manapaka averintsika ao io averiko ao io lo averinao io zafady tompoko teny ianao hoe miteny ato hoe fijoroana misy lalàna fekely ihany hoe izany mamoaka ny ordre du jour mantsy ny mamoaka ny ordre du jour ny ampanatanteraka ihany koa manome ihany koa eno ny manome ny ordre du jour amin'ny resaka an'izay ianao na Madagasikara dia ny be ny tanàna eno ka rehefa tsy lano io tsy na journée nangalana délibération io maninona amin'izao fotoana zao mangataka amin'ny mpanolontsaina manoloana ny tiraraha SMGDCUA ty satria lazaina fa hoe nisy délibération nyraisin'ny mpanolontsaina tamin'ity nanome délégation de pouvoir tamin'ity nanome délégation de pouvoir sy PDB dia mitsangana amin'ny mpanolontsaina lilira faralahy hoe tonga ny fotoana kosa ary zany satria PDB loatra le resaka mandeha avy ereno eto nitrainay mpanolontsaina ny délégation de pouvoir fa tsy mety zao lasa ampiasaina amin'ny zavatra tsy izy ny délégation de pouvoir amenay normal be zany zay ny fangatahana ataon'ny mpanolontsaina lilira faralazany inona valy tenitenen'ny mpanolontsaina ierika itsika aloha zany tsy zaza kely ka hoe zay zavatra efa lany dia verimberenanay dia averiko zay tompoko rehefa tsy lany dia tsy lany fa tsy hoe androany ianao mieritreritra fa zay mantsy hoany manahirana hoe Clémence zany ohatrany tena matanjaka be miaraka amin'ny taxi ka aloha zany angamba iantsoro renfort amin'ireo taxi moto reto ka ho atao fitaovana politika le taxi moto tsisy rarahinao na hikorotana eto ty Antananarivo ity tsisy rarahinao na hiteraka embouteillage takininona sy accident takininina eto ty fa ny politikanao no jerenao dia ho alefanao io taxi moto io ho averinao ao anatin'izany ka miala tsiny na Madagasikara amin'izay fotoana izay kosa teneniko eto indray tsy anaiky an'izany moramora ny taxi teneniko zany tsy anaiky an'izany moramora ny taxi zao mantsy ny zavatra misy raha nisy ny etsika tamin'ny sabotsy iny ataoko hoe etsika ho ale izy ampilaminana dia fananina mihitsy na Madagasikara hoe zay ho efa teto aminao any efa nyteny hoe anao an'izao dia nisy ny taratasy fampahafantarana 9 avril anao an'izao pourquoi tonga dia mivoaka hoe omena lalana anao dia be ireo taxi moto ny sabotsy 6 aprily ny Angeria dia raha ny itinéraire tena voafaritra dia tena andalo eo Analakely eo amin'ny toerana misy anay mampiadiolona ny be ny tanàna miala tsiny ny ako na Madagasikara dia fantatrao ve efa misy anao zavatra eto ampilaminana dia ho korotaninao amin'reto nefa fantatrao tsara koa fa reto dia adversaire ny reto miala tsiny na Madagasikara fa finiavana te ampiady zany hoe ampedina mihitsy reo dia avelao irombo ao iza no eritreretina fa ho azo isedra ny voka-dratsiny zany tsy za fa ny fitondram-panjakana zay naveriko ny teninao teo hoe efa manomboka be deabe aloha menimenina amin'izao ka sao dia zavatra kely tsy ampiheverana dia hiteraka zavatra ratsy eto amin'ity tanàna Antananarivo ity mbola henoko zao fa hoe mbola angataka indray anao diabe tsy haiko izay farany herinandro amin'ity herinandro ity dia aleo misy anao za tena miteny aleo anao ry vahoaka dia ho hitanareo reo rehetrarehetra reo zany hiaraka hifamezivezy amintsika eny amin'ny lalana zao tsika efa miteny fa misy embouteillage mireharery zalahy fa 204 arivo izy dia 204 arivo zany plus an'ilay efa parc automobile mifamezivezy eto amin'ny tanàna Antananarivo dia anahoana aleo anao mihitsy ho ahitany mponina Antananarivo azy fa tsy maintsy voelingely io fifamoivozana io zay hitazana fotsiny avelao anao fa zao aleo kosa hiverina ao amin'ny conseil municipal io anao beloha amerina amin'io amin'ny conseil municipal dia teneniko ty tsy anaiky an'izany ny taxi Antananarivo raha matokony mosa rariny ririna asa ianao raha mba ny haino ny fanazavana na ny argument zay ny hoe ny be ny tanàna Antananarivo ry matony na ina ndria tsitoany fa mifanohitra ny tanteraka tamin'ny fanazavana zay no hitanao tapabolana lasa mahery kely zay teto amiko teto za zany androany te antany hoe atraiza marina raha matokony mosa rariny irina ny fahamarinina ny document
izay hoentinao sy ny information izay navoakanao ianao ohatra resiko am'izay ny tena tadidiko laza fa 20 isanjato ny makasika an'le SMGD ho an'ireo conseil d'administration izay raha tsy diso ny maire nefa miteny fa 1% juste hoe symbole fotsiny sans information diso zany le hoentinao zay ngamba le tiako itsina ao anatin'izy so tokony alalinina kokoa raha matoko le mosa raha riny so de hoe entan'le tsy fitiavana sy le fankalana nitondraonao an'izany proza lasa kilalao jaza zay mihitsy ny voambolana nampiasain'ny be ny tanàna raha namaly an'izay fanokevitra anoentinao zany ahoana zany ny atokisana anao raha zavatra ohatr' zany raha matoko le mosa raha riny riny raha eto misy ny ambara fa manao kilalao-jaza na Madagasikara dia angamba ny olona izay mieritreritra fa zavatra efa tsy lany dia mbola hoaverina olana iny zany angamba ny tena manao kilalao-jaza fa ny zavatra teneninao eto dia hevitra roa samihafa mifanipaka satria samy mihevitra fa samy manana ny fahamarinany izy miteny fa zao zay miteny fa zao miteny ianao ireo polisan-jato za tsy nanao publication an'izany ireo polisan-jato zany azafady na Madagasikara ivereno jirena ny any anatin'ny compte koa tsy nanao an'izany za tsy mbola niteny zany hoe reo polisan-jato publication nataon'ny Ramatoa Nirsoerinay noho ny voan'izay reo polisan-jato sy ny sisa dikan'izay zany raha za zany aloha nresahany eto dia tsy niteny an'izay fa na izany na tsy zany le publication natao Ramatoa Nirsoerinay zany manamarina an'ireo anarana kosa atao anatiny ilay SMGD misy an'ity ao de misy anito ato de misy anito ato de misy anito ato zay le izy ny tiako hiaviana ao anatin'izay de hoe izy mieritreritra hoe diso zany fa tia marina fa ny fanontaniana na Madagasikara napetrako tamin'ny be ny tanàna izay ozy izy hoe za tsy amaleo zany fa tsy lojika be mihitsy amin'ny fanontaniana zany de tsotrany ny fanontaniana averiko eto alalana avy aiza no ahafahan'Andriamatoa be ny tanàna manangana société voalohany ary lazainy mantsy fa hoe ny eo mavety mivadika SMDI de ny SMDI niteraka an'ity de roviny reto niteraka zafikely na Madagasikara de ho kononkononareo any zany fa miterateraka daholo ny société en commune de le mpanolontsaina zany eto tsy mahita sy tsy mahafantatra zay tena mitranga ny be ny tanàna de tsy afaka manapaka samy rery lalàna ny collectivité territoriale décentralisée zany misy ny zavatra tsy maintsy ampandalovina filan-kevitra municipaly ao anatin'izany ny hoe rehefa icréer anao établissement locaux ka raha iteny ianao hoe niteraky ty de ty zavikeliny ty mialatsiny ampahafantarao mpanolontsaina aloha hoe niteraky izy avy ny ao inona ny ataony ao ohatriny na ny volany ao zay ka mazava be zany fanehoan-kevitro zany fa tsy hoe akory ary ianoy tsara nefa fanehoan-kevin'Andriamatoa be ny tanàna na Madagasikara nanapa-kevitra izahay de nataonay ihany zao de nataonay ihany zao de ozy zahay hoe zahay ahoana collectivité territoriale décentralisée ny resaka fa tsy société any be ny tanàna any amin'ny société anao afaka manao hoe ty atao ve ty androany vadio tsy ndray fa tsy metimety amiko tsy pazo arira nga fa ohatra tsy metimety amiko indray solora nga ianina oui anananao fahefana fa aty amin'ny commune ianao de mila mirespecter an'le hiérarchie ilay organe délibérant izay impiry no hitsakitsahanao ka nahatonga ny tenako Clémence Kely nitondra andrara teny an'levon'ny tribunal administratif ka mialatsiny aho fa lasa hodina indray zany resaka zany hoe antsy reo polisan-jato fa raha isan-jato tonga am'le fitenenana hoe za tsy nangalatra be fa nangalatra kely ohatra ho azy zay teneniko zay fa tsy mitena hoe nangalatra ianao hoe za tsy nangalatra be fa nangalatra kely fotsiny ka za tsy nangalam-pinana be fa nangalam-pinana kely fotsiny ka ary tadidio tsara na Madagasikara fa tamin'le fotoam-panokafana inona nataon'Andriamatoa be ny tanàna navoaka ny teny dossier ireo ambarany fa dossier ahitsoko tsara ny teniko any mpitantana teo aloha de ny teny izy telonjato pejy reto mankatsy makaroa zay ny teneniny reto jereo aloha ny ao anatin'ny aronareo moa sa hoe inona zay vao miteny ana voalohany aloha zany tsy timme za ihany nijereny tamin'iny za ihany nijereny jereo aloha ny ao anatin'ny anina anareo raha izay faharoa ohatra ny tehiteny Andriamatoa be ny tanàna hoe retsiko ny nanao hoe tika za zany za koa mba mahazo manao ohatra le exemple ny raisiny anontany anazy mazava Andriamatoa Rabesala Frédéric ve Andriamatoa be ny tanàna raha lahanao marina araka ny vaovao zay mivoaka oui
rahalako andriamatompy monsieur Abesal, inona ny olana zanga tsy afaka miara-miasa amin'ny rahalako zay tsara le valy teny ary ny teny mihitsy izy hoe mpanolotsaina manokako izy ka efa mpanolotsaina manokako tato izy hatramin'izay ohatrany hoe tsotsotra mialatsiana mozy ny tanora hoe tsotsotra mo fotsiny izy hoe ny Andriamatolalao nivadiny mihitsy ny mpanolotsaina manokana dia zay mihitsy ho alety Kevin na Madagasikara hoe satria ny be ny tanàna teo aloha nanana ny vady no mpanolotsaina manokana dia hoy izy hoe alors dia lasa mi-autoriser anao ve zany ahaka ny fianakavianao ho ao anatin'ny société en commune urbaine Tananarivo azafady tsy nandalo mpanolotsaina azafady izara vola amin'ny volany commune azafady mialatsiny tompoko zay le tiako tenena hoe lasa inina vilivily le resaka fanantiana na tsy tiana efa miaiky izy fa misy roim-pihavananao efa miaiky izy voalohany mantsy ozy izy société en commune io zato isanjato en commune io zay le resaka gasikary ary zay le fanontaniana napetrako tamina dia ozy izy tsisy lojika zany teninao zany tsy maninony aloha tsisy lojika ihany fa za dia mi-insiste ny amin'izay raha ohatra ka lazainy fa 96% ny an'le SMDI sa 98% tsy tadidiko izay fonako fa tsy tadidiko fa za koa efa boda be amin'le angaredona be niatra tamiko dia raha miteny an'izay izy hoe 98-96% nen'ny SMDI zay lazaina fa orinasan'ny commune izay tsy mitapahana teo am-panolotsaina ihany koa tao anatin'izany raha nanangana ny SMGT dia amiko ny lojika indrindra dia ozy hoe ataovy 98% vola miditra ao amin'ny SMGT zany mirotsaka any amin'ny commune fa aza atao 30% na 40%. Fa ianao teto ny resaka mihitsy hoe telopolo na efapolo isanjato tazoniny SMGT ary ny ambony no an'ny commune ary ty orinasy ty mihitsy ozy ianao teto amiko teto tadidiko ary tsaroko zany hoe io orinasy io mihitsy no tantana ny vola mitaka ny vola ohatra eny amin'ny varotra zao dia izy mitaka ny tike efa misy ny karta so zay ny fanazavanao teto marina daholo zany na Madagasikara zay indrindra dia iverenako ifonako fanirony Andriamatoa Rakoto vao reny angamba ny hitako hoe olona manana ny fahaizana ao anatin'izany mahafehy an'izany resaka CTD zany dia hoy za hoe marina be ny teneniny teto tsy anapiko tsy analako tsy manana droit anao an'izany mibe ny tanàna tsy manana zoana ao an'izany zay le tiako tenenina hoe le izy mantsy raha ivoaka ty amin'ny vavanay foana dia hoe tsy fitiavana fara tsy panahy tena efa finiavana te anala baraka sanatry fa ny marina aloha azavaina na Madagasikara ao anatin'izany dia marina dia zay fa androany amintsika mifampiresaka zao hoe ianao ve zany mbola manamafy androany tsika miresaka raha matoko le monsa raha nirina 20 ny volana aprily taona 2024 mbola mitana ny hevitra ove ianao fanandika lalàna ny be ny tanàna na Antananarivo renivohitra raha ohatra ka ny fanitsakisahana mpanolotsaina ny atao hoe fandikana lalàna eny raha ohatra ka ny fandraisana fanapahana izay tokony mandalo mpanolotsaina kanefa nyraisina samirery nentina nandravana trano eny toy ny teny Nalamahitsy raha ohatra ka fandraisana fanapahana naoty entina nde atao hoe anafonana délibération izay manan-kery raha ho an'ny CTD eny raha ohatra ka ho an'ny fananganana orinasa tsy nandalo mpanolotsaina ny tanàna fa nikonkonoana samirery sy nametrahana an'ireo akamakama sy ireo olona fantapantatra sy ireo olona pray petsapetsa eny na Madagasikara tiako tenenina aminao zany hoe feno ny constat ny amin'ny fandikan-dalàna fa rehefa minimikipy ny olona rehetra voakasika ny amin'ny fandraisana ny fepetra dia hoy za hoe averiko no ny teneniko manasa tanana hoy Pilato fa za kosa Clémence Rarnirina tsy emotra be dia be tao anatin'izao fijoroako zao ny olona no miteny zay vonina nampy amin'izao zay vonina nampy an'izao zay vonina nampy an'izao vonina ohatr'izao amin'ny famoahana ny marina saotra tompoko ndao ary hiarakisika ao anatin'izay fa tsy miemotra ao anatin'izay fa sao dia misy mieritreritra mantsy hoe araka teninao teo tsy tanteraka le hetsika dia io fa vita dia angina soma tsara dia ho aizy ty fireneny ty na Madagasikara raha matokana manao saran'inona bedibe ny olona miteny fa ianao dia faly mitsikera sy manakihana fotsiny zany fa tsy manana vahaolana zany ao anatin'le izy raha miresaka orinasa SMGD ary tsika inona ny tolo-kevitra na inona ny vahaolana hoentinao aloha
anatananarivo renivohitra zany any a fa be deabe ny resaka nyresanao ny resaka izeparika eo ihany koa ny resaka fako ianao ve zao manana vahaolana amin'io resaka hoe andralanitra zay ambarany be ny tanàna fa rehefa avy ny orana ty miletika anikamo sy ny tary zany hoe mitondra tsikera fa misy vahaolana ameloratif sala am'izany zany tiako teny resaka lavadavaka embouteillage inona le vahaolana hoentinareo raha ohatra ka ajanona ny taxi moto inona le vahaolana na fanatsarana hoentinareo zany hoe miaraka amin'ny ataontsika hoe mesure d'accompagnement ve le sa inona no ilazantsika an'izay tsikera sikia nataonao zay sana Madagasikara efa nisy fotoana efa nisy hoe nandefa ndeha atao hoe nisy solotena nangataka hoe alora nga atao zay fampionanareo sy be ny tanàna mahana ny titisatisa ty na Madagasikara tsy indray mandeha mbola nisy solotena anankiray koa nandeha tany amiko fa sandray moa mehezana zareo rehefa niteny alizy teo anatin'ny filan-kevitra tsy maninona zany fa zay fa zatry mehezana de nisy solotena oa nalefa niresaka tamiko hoe manaiky ve Clémence ifampiresaka ny valiteny no teneniko hatramin'izay na Madagasikara de eny za tsy hijoro tsy nieritreritra tsy mamina vina tsy mikasa ny anakana ny fampandrosoana Antananarivo miala tsiny tsy hany mihitsy raha za Clémence Rarinirina fa fantanina dia miala tsiny afa androany pour une fois mba hiteny aminao Gasikara hoe averiko any aminazy ny fantaninao izy ve mba nieritreritra tsy ienao Clémence fa ieno mpanolotsaina ny tanàna misy décision raisina dia hoe tena andora nga atao brainstorming moa fiteny azy na hoe tena ataotsika fifanakalozana be dia samy milaza ny heviny fa nisa ny hevitry ny maro matakadavitra dia andao ranga ataotsika ohatr'izao nisy ve zany tia ny hevitra dia zay ary ao indray mandeha any mahazo mametraka fanontaniana dia zay ary ao izy fotoana séquestrena amin'ny mpanolotsaina zay ary ao efa namaly teo anatrehanareo izy za tsy amaly any Clémence tsony teneno zany tsy amaly azy tsony olo mbo fidy manao ahoana tompoko nandeha hiteny an'izany za tsy hiteny an'izany mihitsy hoe za tsy ametraka fanontaniana andray matobe ny tanàna tsony ametraka foana raha mbola misy fanontaniana tiako apetraka manitikitika samy olo mbo fidy zay ajaiko izy amin'ny olo mbo fidy azy ao anatin'ny filan-kevitra io fa zany nefa sahano miteny an'izany ery amin'ny télé ko ahoana ny tenenanao hoe ianao ve vonina ary Clémence olona ohatr' zany ve dia zay ny teneniko anao hoe averino any aminy ilay fanontaniana ka manahirana mantsy raha mato Clémence Rarinirina io tsy resaka ny eto Antananarivo naizanaiza zany naizanaiza firenena naizanaiza toerana ny olona rehetra zany dia samy miteny avokoa fa io na niady any Ukraine sy Russie rehefa fotoana zao dia efa misy ny pour parler zany hoe miafara amin'ny resaka dinika andatabatra boribory foana ninona zavatra mitranga zany dia zay ny ametraka fanontaniana androany mandramatora Clémence Rarinirina hoe vonona ve anao amin'izany atao hoe adinika zany tena ijery marina ho an'le tanàna n'Antananarivo ary iandry ihany koa ny fotoam-pifidianana manaraka vo isy be ny tanàna ialy eto fa mijery vahaolana dia tsy misy afa-tsy ny dinika andatabatra boribory vonona amin'izany ve anao ny fahavononana ao amin'ny fampidinana fa nyteneniko anao teo zaho efa nampafantatra foana fa vonona ary raha nisy ho an'ny fionan'ny olona satria zany izy nandavy eo azoko sary tsara moa le izy fa bon dia lazaina fa manala baraka olona eto indray isorako le olona nandeha nakany amiko dia niteny izy hoe ahoana ny afahana mandamina nyteneniko anazy reto daholo mbola tsy tonga tamin'izao sabotsy tamin'le teo reto daholo miverina ny 11 milliards en knaps ao anatin'ny condition PDB ireo hitako rehetrarehetra fa tsy mety dia ho za hoe reto tsanipody izy tsy hita ny nalehany tsy hahita ny nalehany na Madagasikara ka miala tsiny fa tsy avaty amiko mihitsy ny blocage raha ohatra ka zay saingy kosa misy ny hoe zao mantsy le izy zany zao jeren'ny olona hoe ahoana zany zao ty Clémence ty mifampiresaka zany izy zao dia arivaveo indray dia hiteny indray hoe resabola resaka zany na Madagasikara mahasarotiny any imazoko tandrina be ao anatina zay le izy za tsy anaonao foana hoe ifampiresaka nefa fifampiresahana tsy mitondra makaiza ho an'ny tombontsoa amin'ny maro anisa zay le izy zay ny tiako tenenina fa ny anao hatramin'izay
dia ny maro anisa ny tombontsoany maro anisa sy ny vahoaka na ny vahoaka an'Antananarivo na ny vahoaka eto eo anivon'ny taxi zany ny tolomako teto ijoroko ary na ny akeko ny hitarika lisitra ierika zany ka ny anazy zany tsy mivoana amin'izay fa zay ny anahy dia izirisiriko izay tanako zay na Madagasikara. Anisan'ny fandraisantsika teto ihany dia ny tsaroko aloha apetrako kely moa tokony moa sarary nirina nresahany be ny tanàna fa tsy afaka misolo tena ny taxi intsony ihany koa ianao satria efa tsy tokony ho filohany zany taxi zany fa lany manday ianao efa nisaka an'io ihany tsika teto amin'ny fandarana fa mba tia antany ianao inona no mety ho valokafatra na fanazavana ho entinao manolona zavatra ho tereniko na Madagasikara dia izao fa volombelon'ny mpiasa mibainga voavadika zay ary tonga amin'ilay fitenenana hoe manaova ny soasoavina manaova ny tsara ho tsaroana za tsy mikarama amin'ireo taxi ireo tsy mameana crédit reo tsy mameana frais makaty amin'ny invité du jour reo tsy miantoka ny afahako makaty amin'ny invité du jour fa reo kosa dia nanaiky aho ho filohany zava-dehibe zany na Madagasikara ary najaiko izay fitokisana zay mbola ajaiko hatramin'izao izany fitokisana napetraka tamiko zany ka raha miteny ho andry matobe ny tanàna hoe efa lany manday io dia ozy aho hoe fa nga ianao taxi aleo ny taxi no hiteny manambava an'ireo avy ireo izy niteny ary miporofony zany tamin'ny sabotsy tany an-trano aho avo nahita nakeo analakely izy tapatapa izy nakeny amin'ny tamimena be izy nahavita pancarte tampoka teo izy aveo présidente Clémence nanao fanambarana izy fa higrève générale androany latsinainy raha tsy mivoaka ny présidenteny ary mbola nakeny fiadanana nanao diabery zareo na dia vitsivitsy ary tiako tenenina aminao tsy olona avy any ivelany no hitsara ato anatin'ny taxi fa ny taxi mahafantatra ny meko azy sy ny mbola homeko azy dia ny olona miteny any ambadika any dia avelako miteny je laisse parler les gens fa ny anany zavatra vita koa zay le hoe ny asa vita ny fampijerena dia zay ny ka raha miteny izy hoe lany manday ianao sy ny sisa iverenako le teninao teo ataonao fitaovana politika ny taxi tsy hany mihitsy ny taxi hatreto no mahatsapa fa tsy ahita olona otra izy ijoro izy ary na Madagasikara ny andeha hoe tena tonga dia hoe hosamborona ala plasin'ireny bandy be dia be reny azoko natao mihitsy no tena ihany naranga samborona saranga zay etonareo zany aloha ny feoako rahatsy fa tsy nanao an'izany fa rehefa nysamborona dia izay batain'ny olona oatra mivory kely dia lasa tomany aho nalahelo fa rehefa nahita kosa hoe naheno nahita ny interview nahita ny zavatra nytenenin'ireo taxi satria taxi nyresanao fiera na Madagasikara hoe mba navita zavatra kay ary amin'ny fotoana ohatran'ireny no ahitanao hoe nanao ianao sa modinanao na havita ianao sa tsy naomby eo amin'ny tontolo politika fantatra ary mbola tsy afaka lavinao fa ny vovonana erika no nalana ianao zany hoe ny volomboasary raha matoky Clémence raha ary nirina androany zao tsika raha mijery ny contexte global dia ianao sy ny solomavambaoka no sady filoha lefitra ny antemera-pirenena raha Andriamatoa Brunel Razafitsy Andro fa izany zao no ambarany maro fa maningana zay ngamba no ilazana azy ao amin'ity vovonana volomboasary ity maninona ianareo zany no masa midefie masa midefie zany any volomboasary izay fantatrareo tsara ary fantatrareo tsara ary tsapanareo fa antony nalany anareo olombofity tokoa za ko manokana za tsy teny amin'ny toeran'ny Andriamatoa député fa ozy aho hoe tsy hoe midefie za raha ho amin'ny tenina Madagasikara hoe tsy ny olona ohatranay izao ve no tokony hahafiera ahoana ry nitenenana an'izany hahavelombolo hoe tena zay ranga manana an'izany olomboafidinay iny ierika iny tsy za tsy olona ohatranay izao ve no tokony hahavelombolo ny eo anivo izany vovonana teneninao zany fa maninona no izahay indray no toram-bato everina atao an'izao zao diadiavina amin'ny fomba rehetra ny anesorana anay tsy ao anatin'izany fa so ihany fa misy ny lalàna na Madagasikara dia izay le izy rehefa manao politika ianao dia voalohany mila mazaka demokrasia ianao mila mazaka fanehoan-kevitra ianao
za zao teneniko anao tsy ho tononiko eto fa sao dia mezan'ny olona eto a tahaky ninona ny qualificatif ampiasain'ny olona rehefa miresaka Clémence izy ao ianao zay ianao zay ianao zay tsy mampietsika ny volondohako zany e avelao ny olona iteny fa zay ny démocratie fatany tsy mampaninona anazy zany matoa ny safidy anatin'ny tontolo politika dia mila mazaka an'izay a dia zay le izy fa maninona rehefa mba miteny kosa izahay eto zany ohatrany hoe miteny tsy miteny amin'ny anarany ama fa zay mantsy ny hitako hoe mba niteny izy hoe tsy mety kosa le téléphérique atao nefa ny ry mijaly be ny aty amin'ny siny sisa dia maninona ka izy raha miteny an'izany fa ho tana mafaty ve zany mahita kosa izy fa misy zavatra tsy normal any aminy tsy Antananarivo rery Madagasikara fa Madagasikara faritra 320 commune 1500 mahery dia maninona kosa raha mba miteny le député ko zay maha-député azy isolovafa ny vahoaka any aminy hoe mba tsy mety kosa raha ty atao ato 151 millions d'euros be zao fa maninona dia aminay jereny ty fahorinay kosa raha matokony moa sa raha nirinina raha ohatra ka vita ny tapitra ny mandat satria zany zao zany ierika aloha nalany anao ary zay no anarana isaloranao eo ny ivon'ny mpanolo-tsaina na dia sy mitovy azany afoto-kevitra mbola hijanona amin'izany avovonana soloko mivolomboasary zany ve anao ao ariana kely ao rehefa tonga ny fifidianana manaraka ka ho tapitra ity mandat ma andeha ataontsika hoe mpanolo-tsaina municipal anao teo tapitra mandat anay amin'ny 2023 ozy izy ianao hoe mbola vonona hijanonao ierika ko le be ny tanàna raha ny teny hoe efa nahilika tsy ho ierika ony a za zany tsy au courant fa izy ny au courant zay dia za ve hijanonao ierika za kosa aloha tsy andy ady amin'izany hoe za aloha za mialatsiny ary ty tena teneniko zay kosa aloha dia teneniko zavatra rehetra ma tsy mila dinihana tsara vo tenenina fa za raha mbola tapa-kevitra raha-pitsony irotsaka dia tsy anao ierika atsony zay aloha ka zava aloha tonga dia azava ohatr'izay le izy za tsy mila ny olona tsy mila mazava be ngamba zay teniko zay namana gazy ianao hoe manana ambition asa ho filoham-pirenena na sala amin'izany tonga amin'ny fitenenana angamba na Madagasikara hoe inona moa fiteny fa ianao zao no tena mahay teny malagasy be ny tokoana anazy tsy afaka moa sabe hoe inona moa ny tokoana anazy tsy afaka ko ny rindrina no tsy amin'izany aloha gapany Clémence fa za kosa nefa mitety na Madagasikara fa hatreto aloha dia ankafiziko ilay toerana maha-olom-boafidy ary na eo aza ny antsojay atao aminay ho a satria fa diso fantatro mimponina hoe na ny solika anay aza dia tsy mampaninona mihitsy ny fanapahany be ny tanànany zany tsy mamenatra azy manapaka an'izany ary raha nametraka an'izany fanontaniana zany na manahilda dia ozy izy hoe valinina antsoratra ny fanontaniana tsy maninona na misy azy zany antsojay zany a dia hatreto aloha dia afa-po ary mahafinaritra ilay toerana maha-olom-boafidy dia ny rapitso a an'Andriamanitra ny rapitso a dia raha tsika mahita eo a fa tsika moa zany alahatra fa tsy mpandahatra dia miandra ny fandaharan'Andriamanitra tsika ny ao anatin'izay na Madagasikara fa ny finiavana aloha zany a io koa mantsy ianao ne raha ohatra ka eritreritra hiatrika fifidianana ianao aloha mila resy lahatra na anahoana moa zany bilanko ty na anahoana bilanko ty zalahy zay le izy jerenao inona avy moa vitako inona avy ny nataoko inona avy ny kiana mety azoko inona daholo ny zavatra antranga dia eo ianao ny resy lahatra ohatra mbona vita alao manohy dia eo koa ianao mety miteny ohatra ny tsisy nenina vita ohatra ny paosiny lasa ny tombo be dia vatana lasa ngeza be fa tsy ohatra ny Clémence lasa kely be nefa mbola be dia be ihany ny teny hoe alao ihany manohy matokony masa raha nirina tapitra ny fotoanantsika tamin'ny tialty kelikely ihany moa ny fotoanantsika ny zananisany akasotrako ianao nanaky nasain'ny fandarana lazanatra zany somary tazana kely ihany asa mety efe psykolozika ve somary tsy tamborotry ny tamy farany ny heritsika nentanao manoloana nreny zavatra antranga reny tena kasitrako ianao tena ny antso hoe andao iresaka mba ataontsika hoe sabotry ny tranga so dia mahafaka miresaka alatsinainy dia nanaiky ny fanasana ianao dia ankasitrako ianao namaky an'izay fanasan'izay so mba misy teny farany ary na famitinana mety ho afatra ihany koa an'ireo mpanaraka ny fandarantsika ireo mety nisy zavatra mba hoe no maninao hoe mba tiana horesana ihany koa nefa tsy nanontaniko tato anatin'ny fandarana dia fotoana zao tokoa ny angamba na Madagasikara dia amafisiko ilay teniny fanteneniko tery anoloana masahia mijoro ho an'ny tanindrazanao ary
Masahia miaro izay olona rehetra mijoro ho an'ny tanindrazanao. Zay ny afatro. Fa zavatra misy mantsy na Madagasikara ndraindray ohatrany hoe misy le hoe alefa dia rehefa avy eo nefa ny ay tsy alefa le izy fa alefa fotsiny am-bava. Fa masahia mijoro ho an'ny tanindrazanao. Zay le tena fitiava tanindrazana mantsy. Tanindrazana mantsy raha eto Antananarivo zao dia hoe raha eto avy eto zany dia eto ny tanindrazako. Dia ohatr'izay koa raha avy any faritra zany dia any ny tanindrazako. Dia zay zany ny no afatra apitaiko hoe masahia mijoro amin'ny rariny, amin'ny hitsiny. Ho an'ny tombontsoa amin'ny maro an'isa, tsy ho an'ny tombontsoa an'ny petite personne anao, ny tenanao, sy ny havanao, sy ny fianakavianao, fa tena ho an'ny tombontsoa an'ny maro an'isa. Zany amiko na Madagasikara ny tena fanovana no mijery ny hafa, ny sambatra eo anatrehan'ny fahasambaran'ny hafa, fa tsy sambatra eo anatrehan'ny fahorian'ny hafa. Zany amiko ny tena fahasambarana. Ary ny olona mahavita mijery an'izay amiko ny olona mendrika ara-pitso hitondra ny firenena. Mety ho ianao io zany, ianao io zay mijery amin'ny tele io, ka raiso miandraikitra mijoro masahia. Tonga ny misy ny miteny hoe taona ny tanora zao mijororo tanora, za tena mampirisika an'izay. Fa na izany na tsy zany zay rehetra manana ny finiavana hitondra ny anjara birikiny ho amin'izany firenena izany dia raisina tanandroa. Ireo rehetra ihany koa izay mety efa nitatana fanahita hoe mety nisy tsy nentina tao, fa vonona ny anitsy ny fomba famindrany ka hitondra hainga avao indray ho an'ny firenena, aprisihana ihany koa. Fa ao anatiny zany rehetra zany dia hoy aho hoe aoka ny tombontsoan'ny maro an'isa no atao laharam-pahamehana, fa tsy tokony politika ny fitiavan-tena sy ny politika ny fitiavam-bola sy ny politika ny fitiavan-karena no anjaka eto amin'ity Madagasikara ity manomboka androany. Fa ny riko zay fa asakasakitsika tsika ihany no hahatateraka na tsy hahataterahana zany. Makasiraka Ramatoa mpanolotsaina munisipaly eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra Clémence Sararinira nanaiky nasain'ny fandarana tamin'ny ity alina ity mitositra koa hoe mba metrako fantanina eny satsia anao tsy maninona na Madagasikara raha ho afaka valika eny satsia. Faniriko dia mahaleny satsia anao Ramatoa Clémence Sararinirina manoloana an'ilay mitranga rehetrarehetra hatramin'izay ka hatramin'izao ny faneho-kevitra ao ny fomba firesaka ao tena mahitsy irotsaka ho be ny tanàna na Antananarivo renivohitra venao eny satsia. Dia raha tsy mamaly eny satsia zany fe dia be sarotra be na Madagasikara ny amaliana satria tadidiko tsara teo aloha ianao efa nanana zay ambition zay saingy noho ny raharaha fifanarahana tany ambadimbadika tany dia lasa nitarika ny mpanolotsaina ianao androany mamelona ny fantaniana raha ho avy ny 2023. Tiako be le tenenao hoe noho ny fifanarahana. Misy mpanolotsaina anankiray mantsy niteny hoe tsy natoko valeur ianao, dia zay tsy nirotsahanao miala tsiny fa ianao raha niaraka tamiko tao. Maninona ianao niaraka tamiko raha mahatsapa an'izany, fa maninona raha nanakambo. Sa tsy nahita fa niresaka ao satria tadidiko niteny an'izay le mpanolotsaina. Eno akatiko tenena marina zay tenenao zay ka dia tena mitondra valiny ahako eto satria zay ho amin'ny mpanolotsaina tsy afaka miteny fa tsy indray mandeha ho an'ilay mpanolotsaina. Efa nitenenina tamin'ny télé koa moa ny anarako dia afiriko tenenina ny anarako Andretso Victor miaraka ao anatin'ity raharaha mahakasika an'Andriamatoa ben'ny tanàna ity dia niteny izy hoe ianao angamba tsy natoko valeur dia inona tonga anao tsy nirotsaka ohatra hoe za indray no mentsy nefa nisy raha tsy nahazo an'io toerana ao anatin'ny bromaritra azy io raha tsy za averiko izay izingizinako fa be dia be koa ny vahaolombelona. Nisy ny fifanarahana na Madagasikara anapofoko zany fa za tsy mitady seza hoe za zany nieritreritra dia tsy maintsy za kosa nefa niteny tamin'ny filoha tamin'izany averiko niteneniko tamin'ny filoha hoe raha mieritreritra anao deuxième mandat ianao dia za vonona ho amin'izany tamin'izany mbola tsy nisy an'izao zavatra be dia be raha tsika mahitsy zao fa zay moa zany ho le lalana ny fiainana ny na Madagasikara dia safidy zay ny safidiny manasa tanana hoe plato zay le izy irotsaka ho be ny tanàna Antananarivo renivohitra vena irotsaka ho be ny tanàna Antananarivo ve za ngamba ny tsy anao ohatra ny be ny tanàna ankehitriny hoe mbola roa taona ty alohan'ny fiafaran'ny mandat dia tena hoe za anao za vonona sy mbola tsy fotoana n'izao na Madagasikara. Misy fotoana ny zavadrehetra averiko ilay niteneniko anao teo za ve aloha resy lahatra raha manao jery todika kely ny zavatra nataoko nandritra ny rehefa tonga zany ny fotoana tapitra mandat dia nandritry ny efa taona tao anatin'ny mpanolotsaina resy lahatra ave hoe ohatra ny mbona vita zavatra kosa zany
sa ve hiteny aho hoe ohatra ny nampimebe kosa miankina amin'ny valin'izay fanontaniana izay a no hitondrako raha pitsona Madagasikara ny valiteny a eto anatrehanao ary tsy maintsy isan'ireo anamafisako an'izay valiteny izay ianao a rehefa tonga ny fotoana. Mankasitraka indrindra tompoka. Isaorako manokana antsika rehetra tany tokantrano ny ary toro taminay tamin'ity ality nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany inoko fa navoavaly ny fantaniana nandikitika tany amintsika ny fandarantsika tamin'izao aly izao mametraka ny veloma maritafa ho amin'ny rampitsindray ary tompoka lasy tovavy veloma tompoka. Veloma tompoko. Chanel Maison de Beauté, nanolotra ho anao teo ny l'invité du jour.